resaka hoe aloha ampahafantarana ny vahoaka malagasy mpatsokiko tamin'io ny zava-misy dia andeo aloha raha antsoina daholo mpanao politika rehetra tsy tia iaino sy rehetra syndicat reo inona marina tanjona ozy inona tianareo atongavana hoe ny tianay atongavana dia ny amerina indray Madagasikara amin'ny tany-tandalàna manaja ny lalam-panorenana toy ny Andrakambemaso ary indrindra anina mpitondra ekeny mivoaka tsara ary manaja n'izany lalam-panorenana tsy manitsakitsaka ny lalam-panorenana dia faharoa hoe tsy maintsy vonjena amin'izao fahasairana maro zao vahoaka malagasy satria tsy hoe resaka sosialina fotsiny fa tena resaka ekonomika koa tsy maintsy atao io zay anavotrana azy eny adaina satria efa resy dia zao fanjakazakana misy sy ampiarana ny didijadona zao ve dia hoekeny tsy ekeny zao dia zay ny antsoina ny olona manam-pahaizana internasionaly ireny hoe azo atao tsara miantso ireo ilay firenena amin'ny Nations Unies momba ny sécurité hoe andefasokasoka bleu ary zay aty rehefa tsy maniketraka rehetra izy manana ny grenade lacrymogène zay tsy manana tonga dia tuilo fotsiny tomobilinay tsy ndro nitony hoe lozy manao nantoy antolona président mbola mitoy apitso zany hoe nanaja tsara fotsiny ny reo amin'ny FFKM zay mba ajanony kely lozy izy mba fotoana kely zay navanazy dia misy ardiso ao satria ny antony mahatonga madiso azy mitondra zao zay nkeka tena milamina hitanao tsara zay mifampitataniny anao iny zay mitatany tananay mifatorake tanany sasany dia mbola daroan-dralahy ihany olona fa hody zao maly mbola nasiny ihany tsy hita ihany zay navanan'izy zay ny antony dia rehefa amoaka reo olona rehefa aveo dia azo resana mbola misy fotoana tsy maintsy vonjena ndray zay ny tena tsomitsy zay a tsara fantatra aloha fa fivoriana androany iny a dia fivoriana izay niarahany antoko politika maro miaraka tamin'ny candidat zany ary dia mifanakalo hevitra izahay a nampitovy hevitra ny marimarina koa aloha voalohany indrindra eo amin'izay fomba fijery a ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary dia azoko lazaina fa mitovy ny fomba fijery izay zavatra miseho eo atao amin'ny raharaha-pirenena sy indrindrindrindra manoloana ny raharaha-pifidianana ko dia rehefa mitovy ny hevitra zany a dia mitady izay fomba anatanterahana izay tanjona iarahana anatanterahana zay foto-kevitra zay le izy androany dia mitsangana zany a ny coordination eo amin'zareo mpanao politika rehetra mba azahoana mamitina izay foto-kevitra zay a sy ny zavatra tokony atao a ary dia mifandray ireo a amin'ny zay efa misy aty aminay candidat zay mifanontinana faran'izay tsotra ao anatin'le izy a mbola tsy miditra amin'ny discipline hoe dia zao ny atao androany zao ny atao raha pitsotra zany fa dia aoriana zay